tsika rehetra manaraka ny fandarana Mihobia amin'izao fotoana izao. Dia tsika aloha hivavaka aloha nanombohan'ny teny izay fampizarantsika. Tompo Andriamanitra io rainay minaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta, ianao misaotra anao indray raha omenao izao fotoana izao. Ahafahanay mihaino ny teninao, misaotra anao amin'ny fanatrehanao araka ny teninao hoe raha misy roa na telo nijorany anarako dia eto afovoany aho. Inonay marina ny teninao hoe sambatra izay mino nefa tsy mahita, tena eto ianao Jesosy. Ary ianao no hialoha lalana ny teny rehetra izay ho lazaina. Indrindra na ny teny izay ho ambara na ny andraisany mpijery azy mba tsy handalo fotsiny izany teny izany fa tena hitondra zavatra indray hoentina anomanana ny fijoroana vavolombelonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho jerevantsika amin'izao fotoana izao dia teny efa diso fantatsika loatra araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:12 izay mivaky toy izao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao makany amin'ny ray. Tsara be zany teny zany ary efa henontsika foana zany fa ndeha ho jerevantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny io tenin'Andriamanitra io. Vanim-potoana amin'izao fotoana izao dia vanim-potoana anankiroa. Vanim-potoana anankiray izay efa fantatsika dia ny hoe vanim-potoana efa akaiky ny farany. Natrehan'izany ahoana nametrantsika zany tenin'Andriamanitra zany. Fa ny vanim-potoana anankiray ihany koa dia izao vanim-potoana akatoko ny Pentekosta, zany hoe ny andraisana ny fanahy masina. Inona moa no nitranga tamin'izany fotoana izany? Ny Tompo Jesosy dia nanafatra an'ireo apôstôly, ireo mpanaradia azy hoe tokaninareo ao ambony ao, mitokaninareo ary miandrasa ny fotoana izay hidinany fanahy masina. Ary ny teny izay fanomeny mialoha amin'izany dia araka ny asan'ny apôstôly, toko 1:15 hoe fa azo ery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Zany hoe misy tanjona manokana raha ny zavanitranga moa fantatsika dia niteny tamin'ny teny izay mbola tsy hainy izy ireo ary efa famantarana izay amin'ny hoe aiza ny toerana hoentin zareo anehoana ny fijoroana vavolombelona. Amin'ny vanim-potoana ankehitriny arakarak'izay sehatra misy atsika amin'ny tolon'ny fanompoana fa andeha hanao fanamby anankiray tsika. Jesosy Kristy ry havana raha ohatra ka nialy izy dia nanana fanamby zany hoe hanao ny asany isika. Zany hoe amoa isika. Amoa isika. Ny fanamby apetraka zany farafakeliny manavao indray ianao hoe ianao izay mihaino io zany amin'izao fotoana izao dia hoe zako tsy maintsy amoa. Tsy maintsy amoa amin'i Jesosy Kristy tsy avelako andalo fotsiny ka hanomana hanavao hiambina ny tenako indray aho hoe inona indray Tompo no ilanao ahy. Satria raha ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mazava tsara ny ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:15 hoe izao ny voaloboka ianareo sy sapany. Raha miray amiko ianareo dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Eny ary. Ianao zany dia amoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia amoa ianao. Ohatra tondram-bavaka ve ianao lasa misy fiantraikany any amin'ny hafa zany. Ohatra mitsangana ianao ho mpampiavana satria sambatra mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ohatra mamela heloko ianao be dia be ny fomba hoentinao mamoa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Androka demônia manasitrana marary betsaka fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta amoa ianao. Amoa ianao. Aza misalasala mihitsy fa fotoana famoazana izao. Kanefa izao izay le raisitsika faharoa hoe vanim-potoana amin'ny farany koa izao. Toy izy ny Tompo hoe tsy izay manao tompokotopoko izy ny tena mahazo mifanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny ray ihany. Dia aveo toy ihany moa efa namoaka demonia tamin'ny anarako tsy fantatra akory nareo izy ny Tompo. Ny faharoa zany akaiky ny farany dia izao mila isika tena manana antoka fa ny famoazantsika dia araka ny zay le hoe azo ery araka ny fitarian'ny fanahy masina atsika zany. Fa tsy hoe izay tiatsika no atao. Dia mba azahoantsika kokoa an'izay toe-tsaina izay dia andeha averina, zany hoe manomboka miverina tsy kelikelytsika ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:12. Raha 2:12 dia efa mazava tsara zany fa izay asa nataon'ny Tompo rehetra dia afaka ho ataonao ary ataonao mihoatra aza. Dia aveo amin'izay
filazantsara ny jaune fa toko efatra amby folo ny faraka amby folo dia zao ary ny zavatra anankiray zay tian'Andriamanitra ampieritrretana antsika amoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy amoa ianao fa saingy zao ozy ny tenin'Andriamanitra mino aho ozy izy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko fa raha tsy izany dia mino ahy no ny asa ihany aza zany hoe ny lesona voalohany raisitsika dia zao ianao ve rehefa manao asa ka mamoa azonao antoka tsara ve fa ny ray ao aminao zay zany zay le izy satria ao amintsika Jesosy dia ao amintsika koa Andriamanitra ary noho ny fisiny ny tompo zay le hoe fitarihany fanamasina manomam-panahy antsika mba hanao asa izay nasainy tompontsika araky ny fitary raha ohatra zany ka hoe raisitsika amin'ny ohatra hoe Mosesy zao dia niteny tamin'ny teny mazava izy tamina Mosesy Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy hoe mandana vonjeo ny zanak'Israely dia tena fatana zany fa izy sady manao an'le asan'Andriamanitra izy no fatany fa Andriamanitra koa mahafantatra azy tena maniraka azy eto zany dia tena hanao fanamby ianao manomam-panahy ianao amin'izao akatoko ny Pentecoste zao hanao asa ianao tsy avelanao raha tsy mamoa ianao ohatra anankiray koa metsika hoe ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly hoe mino an' Jesosy dia vonjena ianao sy ny ankonanao inona ny fototra zany sady sitrapon'Andriamanitra zany raisinao zany le herin'Andriamanitra anatinao dia inona lasa ianao tazominao io tenin'Andriamanitra io dia tonga dia tsy avelanao zany tompo omeo hery za tsy hijery hoe zao ny problema ny ankonako fa fantatro dia zao ny voasoratra dia hoe mila mamoa satria tsy zahay ny tenao an'izany fa ianao no mifidy anay aniraka anay mba hamoa mba haretan'le vokatra wow tonga dia raisina zany zay zavatra inoko tompo amin'izao akatoko ny Pentecoste zao tena mandray marina amin'ny teninao ianao fozy ianao hoe mino an' Jesosy dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao tonga dia raisiny zany dia tonga dia misy 2 3 efatra miaraka zay resy lahatra fa tena amoa Andriamanitra fotoana zao ry havana fotoana zao zay tena hoe atonga anao amoa sady fantatr'Andriamanitra fa amoa ianao fantatr'Andriamanitra fa miasa ao aminy ianao raha jerentsika miakatra dray mandeha tsika zany hoe filazantsara ny jaune toko fa 7-15 dia hoe tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ny teny izay lazaiko aminareo tsy avy amiko izany lazaiko zany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa ary ny ray no mampiteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta fantatr'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra no mampiteny ianao mahatonga anao amoa satria misy ny famoazanao kanefa noho ny fahalalànao ny tenin'Andriamanitra dia ampiasainao amin'ny hery sy ny fahefana ny teniny dia avy eo mamoa le izy fa ianao mety tsy ho tafiditra ao anatin'izy fa aleo miady varotra hoe tafiditra koa za fantatr'Andriamanitra fa manao ny asa ity ary miara-miasa aminy ka dia zay ny fanentanantsika hoe ny asa zay ho ataonao tsy ianao korongena anao azy fa Andriamanitra zay ao anatinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mivonona ry havana mivonona hitondra fandrosoana ara-panahy tsy andalo fotsiny Pentecoste aminao fa tena hitondra aingy avao ao amin'ny tontolo ara-panahy ary azo antoka fahamoanao ary fantatr'Andriamanitra ianao dia ozy izy ery mpanompo tsara sady matoky midira ny fifalian'ny tomponao dia hoe tsika mbavaka zany tompo Andriamanitra saotra anao mampahery anay manome hery anay indray ahafahanay mamoa aminao araka ny fitarihan'ny fanahy masinao esory tompo maha olombelona anay esory ny sitraponay fa aoka ny sitraka ao no hoentinay miasa zay sitraka ao no hitoloranao sainanay ka tonga anay sady amoa no hitondra fandrosoana ao amin'ny fanjakanao no izay koa mahatsiaro fa miaraka aminao tanteraka ao anatin'izany mifankaty ho fantatrao fa mpianatra ao izahay ary tena hoe hitondra dingana zay mbola tsisy hatramin'izay amin'ity Pentecoste ho avy ity dia tena no manam-panahy tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta amen.